Valy miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy fa 1 volana janoary ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teniny indray. Raiso fitahiana ho anao lehibe izany satria fantatrao ve fa tsy ny rehetra no mbola misokatra ny masina ankehitriny. Fa ianao kosa dia mbola manana tombotsoany amin'izany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara isan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fahasoavanao lehibe izay mbola omenao anay anio. Misaotra izay mitentana ny fiainanay, misaotra Tompo fa eo mandrakariva ianao, tsy mba mandao anay, mankahery anay amin'ny fotoana rehetra. Mangataka aminao izahay fa hita manoloana anay ianao, ka raha handray ny teninao izahay dia aoka ianao Tompo hanamboatra ny tsy tomombana rehetra ao anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe manokana fotoana hisaintsainana momba azy. Nalaina Psalamy 119 manao hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny firenetsampy hafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Amen. Tokony kolokoloan'ny kristianina ny fitiavana misaintsaina lalina ny momba an'Andriamanitra ary hakaminy ny toe-tsaina be fanoloran-tena. Maro ny toa manokana fotoana tsy fidiny amin'izany fisaintsainana lalina sy ny fandinihana ny soratra masina ary mivavaka izany toy ny hoe fotoana verimaina ho azy ireo. Iriko mba ho hitanareo rehetra amin'ny alalan'ny fahazavana izay omen'Andriamanitra izany rehefa ataonareo oloalaharana ny fanjakan'ny lanitra. Hampisy hery eo amin'ireo izay mitoetra mendrika ao anatinareo ny fametrahanareo ny fonareo any an-danitra ka nisy aina eo amin'ny andraikitrareo rehetra anie izany. Ny fitaizaina ny saina hifantoka amin'ny zavatra any ambony dia hampisy aina sy fahavitrihana eo amin'ny ezaka rehetra ataontsika. Aoka izay rehetra maniry ny hompiray fomba amin'Andriamanitra, anaiky ny tsy maintsy handosirana ny fahalovana eo amin'izao tontolo izao amin'ireo fitondran'ny tena maloto. Tsy maintsy misy ny tolona maharitra sy mahery vaika ataon'ny fanahy hanoerana an'ireo eritreritra ratsy ao an-tsaina. Tsy maintsy toerana mafy ny fakam-panahy hanota ao an'eritreritra sy ao amin'ny zavatra atao ary tsy maintsy harovana amin'ny peti-doty rehetra ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana azy izay mahavita miaro anao tsy ho lavo dia Kristy irery izany. Tokony hisaintsaina lalina ny soratra masina isika, handinika fatratra sy amikisi-po ireo zavatra mikasika ny famonjenantsika mandrakizay. Ny famondram-po sy ny fitiavan'i Jesosy tsy manam-petra, ny fanatitra natao atsika dia mitaky ny fandiniantsika fatratra sy lalina indrindra. Tokony hibanjina mandrakariva ny toetran'ilay mpanavotra sy mpanelanelana antsika isika ary tokony ataontsika izay hatakarana ny hevitry ny drafi-panavotana. Tokony ho saintsaintsika lalina ny asa nampanaovina an'ilay tonga monjy ny olona amin'ny fahotany dia matanjaka tokoa manko ny finoantsika sy ny fitiavantsika amin'ny fibanjinantsika tsy tapaka n'ireo loha-hevitry ny lanitra. Manjary azo ekena bebe kokoa eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka ataontsika satria tafaharo aminy hatramin'ny finoana sy ny fitiavana atao amin'ny ampiheverana sy amin'ny kafanam-po bebe kokoa anie izany. Rehefa feno toy izany manko ny saina dia ho hain'ny mpino an'i Kristy ny hamoaka zava-tsoa avy amin'ny firaketan'ny fo ary ny fanahy masina dia hiasa ao anatintsika tokoa, hanosika antsika ao anatin'ny asa fitorinan'ny filazantsara ary ihany koa na dia kely aza no fantatsika mahakasika ny fahamarinana dia ny fiasan'ny fanao anatintsika dia hanosika antsika hanao asa lehibe tokoa amin'ny anarany. Dia mandehana ao anatin'ny fisaintsainana lalina sy ny fiheri-poan'ny fanahy masina aoka ny fanoloran-tenantsika, fanoloran-tena mifantoka ny amin'ny famonjam-panahy ao amin'ny lanitra.
hiara ivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra aho mbola misaotra anao izay amin'izany tenina izany. Misaotra anao ihany koa izay mananatra anay ary mampahery anay mba handinianay mandrakariva ny soratra masina. Teninao tokoa no mijery manazava ny lalanay ary ny tsy fahafantaranay ny soratra masina ihany koa no mahafery hevitra anay sy makely ny fisainanay. Koa dia ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mandinika izany ary ampiady izany amin'ny fiainanay tsy hantehatra amin'ny herin-tsaina na ny fahaizana izay anananay fa hantehatra amin'ny fanahinao masina irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.